zany idoarany pitsakany Faradofay. Biasa niasa tanako zany asa mamboatsy akoly tany vakona izy reto. Izy reto zany avy any amin'ny agnatin'ny rano ndraiky zany misy anazy. Fa io zany sarotsala fa mampamiraky olo mpamboatsa raha regny, manao mpianjiaka regny, da vidina amin'ireo. De izao amizay zany mandohandohaka anazy. De izao raiky avao zany miasa anazy ty, miasa tena. De izy ty zany mbo asa tanana efa hay fa vao amizao zany vao manomboky mananjatsy anazy zany, mananjatsy le asa tanana aty amin'ny renivohitra. De tanjoko aminazy ty zany hampitomboky zany le tsenam-barotra. Hoe mitady client, mitady zay olona afaka manafatsa zany. Izao afaka manonjana ihany koa amin'ny mampagnaraka zany zahay na ohatsy mety aminazy le asa tanako. Fa zay zany le tena tanjoko aminazy ty. Fa problème izy ty zany le resaka fitaovana zany tena mbo sy manana zao. Fa mitady zany olo malalatana raha ohatsy hoe afaka miara-miasa aminahy de magneky zaho zany. Mitady fitaovana zany zao afaka ambarako fitaovana zavatra maro satria maro zany ny angam-panahy zany tokony avoao fa tsy tapy satria le fitaovana tokony anambarana zany tsy misy. Zay zany mahakasika ny fambarana. Izy reto zany marina tsara fa avy amin'ny Faradofay tena misanana faritra atsimo any. De ny hafatra zany ho an'ny tanora rehefa manao zavatra zany atao zavatra serie ary milana zavatra kanto zany mba ahafahana zany mananjatsy le asa tanana malagasy. Zay zany ahafahana.